Anio alahady fa 7 ny volana avrila taona 2022 alahady voalohany manaraka ny Paska riavany ary io atsika atao amin'ny sany FJKM dia iainantsika indray ny lohahevitra vaovao manao hoe manazava ny mpino ny Tompo, manazava ny mpino ny Tompo. Tonga eto amin'izao tranon'Andriamanitra hoe isika riavana idera sy hanome voninahitra azy koa miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra ity fotoana ity. Finaritra indrindra aokary vonina eo am-pelatanantsika ny salamo 720 salamo 720 ny andininy 420 ka hatramin'ny 520 no imbonantsika rehetra ny famakina azy ary ao aorian'izay dia ny hira 140 ao amin'ny firana fanampony, ny hira 140 ao amin'ny firana fanampony. Rehefa samy nahita n'izany avokoa isika rehetra ry avako malala ny salamo 720 ny andininy 420 ka hatramin'ny 520 ary ny hira 140 ao amin'ny firana fanampony dia manasanao am-panajana andeha isika hitsangana hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakitsika ny teny manao hoe ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao aho Jehovah, vonjeo hoe mifona aminao aho Jehovah, ambino hoe hotahinana izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, avy ao an-tranon'i Jehovah no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehovah ka nampahazava antsika, ro izy kofehy fanatokiravoravoana na eo handroko ny alitara azy. Andriamanitra ianao ka hideranao aho, eny Andriamanitra ka hanandratra anao aho. Miderany Jehovah fa tsara izy, eny mandrakizay ny famondram-pony. Amen. Ivavaka isika Jésus-Christ tomponay io, Andriamanitra mandrakizay ianao, mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo. Anao avokoa ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra ka hatrety an-tany. Misaotra indrindra anao zahay mahatratra izao volana vaovao izao, dia ity volana fahaefatra ity izay fantatray ary tsapanay fa ny famondram-ponao no mbola natoy izao anay. Ary noho ianao mitahiry sy manome anay ny famondram-po ka ekenao ny fahavelomanay,
dia izany no atratraranay izao tombonandrom-pahavelomanay izao. Koa indreto izay Andriamanitro manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manome voninahitra sy miankohaka eto anatrehanao no ny fiandriananao sy ny fahalehibiazanao. Misaotra anao izay no ny fanatrehanao anay eto ry Jesosy, satria anao velona mandrakizay. Dia mifona aminao izay ny amin'ny tsy fahatanteranay rehetra, mifona aminao izay ary miaiky ny fahadisoana izay rehetra nataonay teo anatrehanao ka tsy araka ny sitraponao. Ny fahatsotsanay, ny ota malaky pahazo anay, ny tsy famendrehana rehetra. Nanao izay nampalahelo anao izay, manao izay mampalahelo ny namanay sy ny manodidina anay. Koa izany indrindra no hitondranay ny fonay eto anatrehanao, dia fo miaiky eloka, fo miaiky ny fahadisoana, mamindrafo Andriamanitro. Ary dia mahatoky izay fa manatrika anay ianao, dia ianao ilay fahazavana izao tontolo izao, ianao ilay manazava ny any anatin'ny fosiny fanahinay rehetra. Dia raisy hoanitra kasitranao izao fotoana izao, ka mba hitombona indray amin'ny fahamasinana sy ny fahalalana tsaranao. Aoka ny fanahinao masina hameno anay rehetrareto ka ho tafaray tanteraka aminao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Dia tonga eo amin'ny fotoana isika izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra, hialoava ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy madinika. Ny hira faraiky amby 700 no andeha hiraintsika amin'izany ry havana. Ny hira faraiky amby 700 ka ny andininy 4. Falina ho an'ny sampana sekoly alahady hatrany miarabantsika na tratra izao androany izao finaritra indrindra. Andeha isika ankizy tanora hitsangana fa hivavaka isika. Vavaka isika. Misotranao izay Andriamanitro ny amin'ny fotoana izay omenao anay amin'ity anio ity. Fifalianao anay izany satria fantatray fa manan-kambara aminay indray ianao amin'izao anio izao. Dia mangataka hatrany ny fahafenon'ny fiainainao masina ho aminay tsirairay avy, ahafahanay mandray izany teny avy aminao izany, dia ilay teny manefy anay. Amin'ny anaranao tompony teny sady ianao ilay teny raha teo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka isika. Andeha ho jerentsika ny teny androany. Sokafo ny bokinareo ao amin'ny Jeremia. Jeremia 7:20 andininy 1:10. Jeremia 7:20 andininy 1:10. Rehefa hitantsika izany teny izany, dia isika rehetra maka azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa izao mahalala hevitra ivelanareo Jehova, hevitra tonga fiadana ny fahasazoso mba hameanareo fanantenana ny amin'ny. Amen. Andeha veritsika indray mandeha. Fa izao mahalala hevitra ivelanareo Jehova, hevitra tonga fiadana ny fahasazoso mba hameanareo fanantenana ny amin'ny. Amen. Ohatra anankiray, fanoharana anankiray no entintsika manazava izany tenin'Andriamanitra izany. Sangimy mijery ny tenantsika rehetra. Inona ny hitanareo voalohany eo amin'ny tenanareo? Jerefy tsotra ohatra amin'izao fotsiny. Akanjo. Dia ndrao akanjo no akatsika
fanoarana ny amin'izany. Zao rehefa anao akanjo tsika mba tonga ny lamba anankiray ho tonga ho lasa akanjo dia manino mandeha makany amin'ny mpanjaitra. Dia alohan'ny atongavantsika any dia efa mieritriteritry tsika hoe atao ahoana ny didiny akanjo. Andeha ohatra akaranakay fotsiny hoe ty zavatra anaovako ty. Lamba ny akora voalohany anaovana ity zavatra ity. Dia efa seho amin'ny mpanjaitra ilay izy. Dia rehefa tonga any dia inona ny zavatra atao? Refesina dia mahalala ny zavatra tokony atao ny mpanjaitra. Dia avy eo amin'izay hanomboka ny asany izy. Dia rehefa hanomboka ny asany izy tsy mpanjaitra fa izay fantatro fotsiny teneniko. Lasa izy mandrefy atao hoe patron. Dia rehefa avy eo amin'izay dia zairina ilay izy. Tsy mbola zairina fa hetezana manaraka amin'izay tokony hanaovany anazy. Mampiasa izy hety. Dia rehefa voahety ilay izy dia ataony iny asiana paingo tatelina kely. Anao iny mba mikavikana an'ilay izy aloha anamboarana ny lamba. Dia rehefa voatambatra ny lamba dia anao iny jerevana hoe mety ve sa tsy mety. Raha mety ilay izy dia atao iny zairina. Mampiasa masinina amin'izay izy dia manjaitra. Rehefa vita ny zaitra dia jerevana eo indray aloha hoe mety ve sa tsy mety. Rehefa afa-po izy dia iny amin'izay ny ataony anao izy ny finition ny farany indrindra amin'izay. Dia ohatra hoe ametraka izy tony bokotry tony. Dia rehefa mametraka amin'ny bokotry izy dia arakaraky ny traikefa amin'ny mpanjaitra. Ny sasany tonga dia masina ny ampiasaina dia tatahana rehefa avy eo. Ny sasany indray dia tatahana aloha izay vao zairina. Dia rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia jerevana mety ve sa tsy mety. Mety ilay izy. Rehefa mety mbola tsy ampy kely fa maninona mioritroritra. Dia rehefa mioritroritra ilay izy dia atao iny pasohana. Dia pasohana amin'izay rehefa voapasika izy dia vita tsara apetraka amin'izay izy eo amin'ny fitoerany. Amin'izay fotoan'izay izy tena afa-po hoe ohatr'izao nanaovako azy. Dia tonga amin'iny izy tonga amin'ny azo antsointsika hoe akanjo. Dia ohatr'izany koa ny fiainantsika dia toy izany. Raha tian'Andriamanitra hisy toerana anankiray ho azontsika dia tefena aloha tsika. Ka dia izao aza gaga ny amin'iny amin'ny fanefena sy amin'ny fizaham-toetra izay mahazo atsika. Aza sahirana, aza ketraka, aza mitomany. Fa raha sendra fizahan-toetra ianao dia antanio Jesosy hoe fa inona no tianao atao amiko? Inona no tianao atao amiko? Fa asehony ianao foana ilay izy ary tsy avelany ianao raha tsy tonga amin'ny toerana iray izay misy ianao. Jésus-Christ koa dia ohatran'izany. Jerevinareo inona ny sitrapony iray amin'ny Jésus-Christ dia ny hamonjy atsika. Jereo ange ny lalana ny zorany hatrany ankipo, hatraiza hatrao hatramin'ny omby naterahany, hatramin'ny nandosirana nentina nandositra anazy hatrany tany Egypta. Ny asa rehetra izay nataony, ny fariseho nanenjika anazy sy ny olona rehetra izay nanenjika anazy, ny afara taiza, ny afara teo amin'ny hazo fijaliana. Vao nandalo pakitsika dia nefa rehefa avy eo avaiza ilay izy nahazo fandresena izy tonga ao amin'iny teo amin'ny fitsanganana tamin'ny maty nazahoan'ny fandresena, nazahoan'ny satro-boninahitra. Ary tsy vitan'izay fa naninona mbola niakatra any an-danitra izy mbola nanohy ny asany satria nahoany satria izay no itiavany indray azy anao iny hamonjy atsika. Dia mankahery atsika izany ten'Andriamanitra izany. Andinga averintsika indray mandeha manao hoe fa izao manana hevitra ivelana anareo Jesosy dia tiatonga fiadanana fahasoa mba amianareo fanantenana ny amin'ny Amen. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fa izany teny izany kosa dia hitoetra amintsika. Amen. Tonga riavana ny fotoana izay iarahantsika mamaky sy mieno ny ten'Andriamanitra. Hivavaka sika. Misy fa omena fotoana indray zay andraisanay enonay ny teninao. Ka raha maka izany teninao zany izay dia aoko ao teny marina, tsisy diso ny teny izay vakiana. Omehoery ireo mpanomponao izay mikasa antanteraka an'izany amaka izany ny afatra ao zany. Aoko ny mpanompo vavinao izay tondra ny afatra dia ianao no amehery. Ny fanahinao masina no ampiteny anazy satria izay teny rehetra fanapetraka ao tao am-bava no ka voambara amin'ity eo n'ity. Zavelanao ananjary tena saratsy ny Satana.
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hamaky ny soratra masina isika ry havana. Izany dia ho hitanareo ao amin'ny Exodosy 7:10 raisina eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Exodosy 7:10 raisina eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Rehefa hita dia hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny tanin'ny Filistina izy, na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra, andrao hanenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Fa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo any anevitra amin'ny ranomasina mena ny olona, ary voahomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Ary nentin'ny Mosesy niaraka tamin'ny taolan'i Josefa, satria Josefa efa nampianiana dia nampianiana ny zanak'Israely ka nanao hoe, hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny taolako hiala aty miaraka aminareo hianareo. Dia nifindra niala tao sokota izy ka nitopo tao Etama teo an-tsisy ny efitra. Ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro raona raha atoandro hitaritalana azy, ary tamin'ny andro afo noho ny alina ho fahazavana ho azy, handehana ny andro aman'alina. Ny andro raona tsy niala teo alohan'ny olona raha atoandro, na ny andro afo noho ny alina. Dia mbola hotohizantsika ny famakiana ny teny, izany dia hita amin'ny filazantsara araky ny jaona. Filazantsara araky ny jaona 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 4:20. Filazantsara araky ny jaona 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomason'ny Tiberiasy, ary toy izao ny nisehony. Niaraka Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe Didimo, sy Natanaela, ilay avy tany Kana ny Galilea, sy ireo zanak' Zebedio, ary mpianatra roa lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, handeha anarato aho, hoy ireo taminy, handeha hiaraka aminao koa zahay. Dia nandeha izy ka niditra an-tsambo kely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary noho ny efa hanazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka, manakanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy, tsia. Hoy izy taminy, alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratonareo, dia hazo ianareo. Koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsaky ny azan-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny Tompo iry. Ary reny Simona Petera fa ny Tompo iny dia nisikina ny akanjo ny ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha tsambo kely ihany, nisarika ny arato feno azan-drano, fa tsy lavitra ny tany izy, ka tokony ho 200 akiho ihany. Fa raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita afinarina teo amin'ny azan-drano teo ambony ary mofo. Hoy Jesosy taminy, analao azan-drano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosarino eo an-tanety ny arato feno azan-drano vaventy 350 ary na dia be tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy, havia sakafo. Fa tsy nisy mpianatra sananontany azy hoe, iza moa ianao? Satria fantany ihany fa ny Tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, dia vao ny azan-drano indray.
izany no fantelo nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Hamarana ny famakiana ny teny eo amin'ny soratra masina isika ry havana. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo, andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo, andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Ary tamin'izany raha nakany Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona, koa noho n'ilainy tataovonana iny ny andro ry mpanjaka o, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy hazavana avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidinay mba amin'izay niaraka tamiko, mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra dia nandeha feo ilaza tamiko aho, nanao tamin'ny teny hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Dia hoy izaho: iza moa ianao, tompoko? Ary hoy ny tompo: izaho ny Jesosy izay enjehanao, fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao. Fa izao no niseoko aminao, dia hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy, izay niseoko aminao, hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao, hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazo ny famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy. Dia tapitra teo ry havana ny famakiana ny teny eo amin'ny soratra masina. Ray masino malamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo mpitsanganana trandry afaka malala no iraintsika ny hira fa 270 amin'ny firana FFPM mialoza andrenesantsika ny afatra ka ny andininy voalohany sy ny fahaenina. 270 ny andininy voalohany sy ny fahaenina. Jésus-Christ o, ianao lay fahazavany zao tontolo zao, ianao lay manazava ny fonay ka mandroaka ny aizina rehetra ny anatinay. Handre ny afatra mamy avy amin'ny teninao zahay, satria ny teninao dia teny tsy mamitaka fa toky sy fahamarinana ho an'ny fiainanay. Dia ianao fanahy masina inonay hanokatra ny fosiny fananay rehetra ny andraisanay zany teny zany. Dia mitenena aminay Jehovah fa vonina iaino anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Dia ao amin'ny fananareo mandrakariva ry havana ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy lay Tompo sy mpamonjy antsika. Amen.
arak'izay efa nambarantsika tery am-piandohana dia nomeny tompo nomen'Andriamanitra izao alahady vaovao izao tsika ity volana avrila ity ka mahatratra izao maraim-baovao izao. Ary efa nazavaina tamintsika teo hoe miaina amin'ny lohahevitra vaovao isika dia ny hoe manazava ny mpino ny tompo, manazava ny mpino ny tompo. Aoka ry velatra eo alohanareo ny bokin'ny Exodosy toko 17. Exodosy toko 17 ka ny andininy 17 ka hatramin'ny 20 no akatsika ny afatra ry havako malala. Raha miresaka tsika ny aminy hoe manazava ny mpino ny tompo, resaka fahazavana, resaka fanazavana dia ao an-tsaintsika avy hatrany ny jiro ohatra izay ampiasaintsika ao an-trano. Rehefa mampiasa jiro zany tsika dia manana ny toerany tsara aloha ny jiro. Ary efa fanoharana ataon'i Jesosy koa zany hoe tsy misy mampirehatra jiro ka ataony ambany latabatra, fa rehefa miresaka tsika hoe fanazavana dia eny ambony zany, afaka mitarika, afaka ihany koa manazava ny tsilo amin'ny lalana rehetra izay izorana. Ny toerana zany aloha rehefa mampiasa jiro dia ambony zany. Ary indrindra ihany koa natao amin'ny hazavana ho amin'ny toerana rehetrarehetra. Fa ao anatin'ny saintsika koa rehefa miresaka hoe fanazavantsika dia ny masoandro amin'ny atoandro izay iainantsika tahaka izao dia ilaina ny mazava azahoantsika mandeha. Fa ilaintsika koa ny mazava rehefa mandeha ao anatin'ny maizina isika. Rehefa ao anatin'ny aizina ny tena ahitana koa ny hazavana ry havana. Ary ao anatin'ireny hazavana ireny dia misy hafanana. Dia hitantsika moa rehefa mirehatra ny jiro dia betsaka lelolo kely mba maka n'izany hazavana izany. Dia rehefa mitondra fahazavana koa tsika dia eo aloha koa zany, mitarika anao eo aloha. Tsy misy olona rehefa mandeha ny andalana dia hoe aneriana no mitondra ny jiro dia ny olona rehetra mandeha eo aloha dia inona moa no hita taratra amin'izany. Fa rehefa mitentsika hoe ny mitondra jiro dia any aloha dia ny olona rehetra manaraka aty. Takitaka zany ny hevitra zao, lohahevitsika atao amin'izany FJKM zao izay ambara eto mihitsy hoe Jesosy moa zany le manazava, manana ny toerany ambony satria efa nandresy ny fahafatesana izy. Ary indrindra ihany koa mitarika antsika eo anoloana izy mba azahoantsika mandeha tsara amin'izay lalana tiany hitondrana antsika. Inona ry havako malala no afatra tiany Jésus-Christ hampaherezana antsika rehetra indray izay miombona amin'izao Fanompoampivavahana izao. Voalohany indrindra rehefa mamaky ianao ny andininy 17 ka hatramin'ny 18. Ny Exodosy toko 17 ny andininy 17 ka hatramin'ny 18 ahitantsika le hoe Andriamanitra mandray an-tanana ny fiainan'ny olona. Andriamanitra mandray an-tanana ka rehefa mandray an-tanana ny fiainan'ny olona izy dia zao izay mahasoa dia ataony. Manazava ny mpino ny tompo voalohany indrindra izay mahasoa anao no ataony. Izay mahasoa anao, izay mahasoa azy, izay mahasoa atsika zany no ataony ry havako malala. Zao no ambara antakarantsika an'izany ny andininy 17 sy ny 18 manao hoe ary rehefa nalefa ny Farao ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tany amin'ny lalana nakany amin'ny tany Filistina izy, na dia akaiky azy zany. Fa hoy Andriamanitra, andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Fa nentin'Andriamanitra ny vilo amin'ny lalana mahazo anevitra amoron-dranomasina mena ny olona ary voahomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Amen. Andriamanitra mitondra anao amin'izay mahasoa anao. Mitondra anao amin'izay mahasoa anao. Ny fihevitr'olombelona tokoa ry havako malala izay hitantsika eto zao raha mijerytsika ny tantara geografika zany dia zao hoe akaiky kely ny lalana miala ao Egypta makao amin'ny tanànan'ny Kanana. Ary andro vitsivitsy dia efa tonga ao, tsy mila ela be nefa fantatsika tsara fa 70 taona no nandehanan'ny zanak'Israely izay vao tonga tany. Zany tokoa ravana ilay ambara hoe tsika zany mieritreritra fana hoe eto no mora, zao no mety, zao no izy. Fa aseho an'Andriamanitra mandriamanitra mpitondra ny fiainantsika dia zao izay mahasoa hatrany, izay mahasoa atsika. Satria ireto zanak'Israely reto dia fantatsika tsara hoe vahoaka nofidian'Andriamanitra
Nary nametran'Andriamanitra ny fanekeny araky loha hevitra moa zay niainantsika tamin'iny volana mars iny dia indraindrantsika tsara zany hoe Andriamanitra manao fanekena ho amin'ny olona ka rehefa manao zany fanekeny zany izy dia mihevitra trano zay mahasoa ry avako malala zay mahasoa mandrakariva no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompony ary na dia ambara teo zay na dia hitana hoe akaiky vetivety zao tokoa no mety amin'ny lojikan'olombelona ina tokoa moa ry avana ny antony zay andehanana iodikodina andaniana andro andaniana fotoana ho amin'izany fa tsy zay atongavana ao amin'ny tany kanana ve ny tanjona zay tsy afahana miditra ao amin'ny tany kanana ve tsy zay ve ilay planin'Andriamanitra ka rehefa tonga ao amin'ny tany kanana dia fizay zany kanefa rehefa ko malala na dia hoe ho tonga ao amin'ny tany kanana aza ny lalana manitsy tsy zany lalana zay nitondran'Andriamanitra ny reto zanak'Israely reto fa fantany fa hisy ady ao fantany fa hisy ampaketraketraka ny fon'ny olona ao ary mety ho tonga amin'ny fanenenana mihitsy azo rehefa mahita zany amafiny ady zany zay le hoe Andriamanitra mihevitra foana zay mahasoa anao be dia be ry avako malala ny zavatra tianao atao eo amin'ny fiainanao ao be dia be ny zavatra lojika be dia be ao anatin'ny fotsika hoe tokony ohatr'izao zao tokony ohatr'izao zao tokony zao zao mety fa tsy zany ry avako malala fa meteza ho raisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao meteza izy no manazava sy manoro anao amin'izay rehetra andehanana ka na dia mety iodikodina azy mahasoa antsika zany na dia mety ho lava fotoana azy mahasoa antsika zany raha ekentsika tsara zany fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika zany ary vao tamin'ny herin'ny androanitsika no nankalaza ny Paska zay velona tao anatsika velona Jesosy-Kristy vita fanekena amin'indray isika raha tena nanaiky azy tokoa ianao ary tena nanaiky azy tokoa isika dia eketsika lalana zay hitondrany antsika ry havana dia lalana mahasoa antsika zany eny mety tsy amin'ity androandroany ity zany ny fantatra hoe inona moa zany ny soa azoko tamin'izao zavatra izao mety matsiaro antsika hoe tena fahadisopana tena na tena fatiantoka ny azoko fa tsy zany zay le hevitr'olombelona zay le eritreritr'olombelona zay fa rehefa mametraka an' Jesosy tsika olay mpitaridalana ry avako malala mandray an-tanana dia zao mitondra atsika ho amin'izay mahasoa atsika mandrakariva izy nitsangana tamin'ny maty Jesosy-Kristy mahasoa atsika ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana nahasoa atsika ary mahasoa atsika mandrakizay zany fahafatesana zany azahoantsika mandova ny fiainana mandrakizay mba azahoantsika ihany koa miara-miombinaina satria ny raha zay nalatsaky Jesosy dia raha ny famelan-keloko indraindray tokoa ry havana ny olona rehefa tsy mahatakatra ny lalan'Andriamanitra dia to manenina ary be dia be any amin'ny fon'ny olona indraindray no manenina amin'ny asa fanompona indraindray to manenina takizay tsy nanao an'ity takizay tsy nanao an'ity fanompona ty inona loatra re nidikidirako lalina tamin'ity mandiny tena ry havana raha efa soka mangina tao anatin'ny fotsika zany fanenenana zany fa satria tsy hevitr'Andriamanitra zany fa Andriamanitra dia efa miala sady ame mba tsy hatonganao anenina mba tsy hatonganao tratra hoe takizay foana dia ekeo ny sitrapon'Andriamanitra ary be dia be ny zavatra tsy maintsy leferina ao anatin'izany be dia be ary be dia be koa tsika ny mety hoe takizay tsy nanao foana takizay tsy nanao an'izany zavatra zany rehetrarehetra zany no anehoana hoe diso lalana tsy lalan'Andriamanitra zany fa ny lalan'Andriamanitra ry havako malala dia lalana tsy mitondra ho amin'ny fanenenana mandrakizay fa tena lalana mampiditra atsika ho any amin'ny tany kanana dia arak'izay hitantsika teo koa hoe eny an-tany na dia miodikodina aza dia ny fijery ny zanak'Israely dia tsy vahoaka resy akory nalanaky ny tany anatin'ny fanangejana na ny fanandevozana fa arak'izay hitantsika hoe voaomana iady ny fiakatry ny zanak'Israely maneho zany fa Andriamanitra zay mihevitra an'izay mahasoa anao dia tena manomana anao hiatrika zavatsarotra manomana anao sy manamafy anao amin'ny lalana rehetra zay izorana ry havako malala zay zany le fanefena ngeza be zay ataon'ny Tompo ary zany ny fijery nreto olona ireto ny fijery nreto olona ireto hoe olona vonina iady vonina andeha lavitra satria fantatsika tsara fa eny an-dalana rehetra eny dia beo firenena zay tsy maintsy niady tamin'ny zanak'Israely ny edivany ary indrindra moa rehefa hiditra tao amin'ny tany Kanana izy dia mbola atao koa ny Kananita rehetratra zay tsy maintsy
iatrehany nandrokandreo mba azahoany mandovany tandry dia izany koa tsika ry havako malala hiady amin'izy hiady amin'ny fanaratsy hiady amin'ny tevoly marina fa efa nitanteran'i Jesosy Kristy fa ny fandraisen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana dia fahafambaraka ho an'ny Satana satria efa resy izy ary isika rehetra zao koa dia mila mandray izany fandresena nomeny Jesosy Kristy izany satria raha mbola ety an-tany ry havako malala raha mbola ety an-tany mpiasaka izany sika dia maro ny ady izay tsy maintsy hiatrehany miomana hiatrika ny Satana isika sy ny firongony rehetra fa Satana tsy milala ao atsika Satana tsy mivazivazy amin'ny fiainantsika fa ny amodika atsika ary ny tsy hatongavana ao amin'ilay tany Kanana dia Jesosy Kristy izay nandresy ny fahafatesana izay vao avy ny tsarovantsika ary tsarovana fe tsarovana fotsiny fa tena hoe hiainantsika dia ampandresy mandrakariva eo anatrehany ady izay atrehany tsarovy ary havako malala fa ny lalana izay hitondran'Andriamanitra anao dia lalana efa voalanjalanja mahasoa ny hevitra izay hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika dia hevitra efa voadinika izany tsy manao tao foana Andriamanitra hoe andrakandramako loty fa efa voadinika tsara ny lalana izay hitondrany antsika izay andovany fiainana mandrakizay sy izay rehetra hiainantsika ety an-tany karaha sanatria mety hotojony sarotra zavatra tsy eritreretin'ny sainao ianao hoe zao ve no izy ry Tompo dia ampianariny tenin'Andriamanitra tsika hoe aoka ao an'Andriamanitra ny fanendreny lalanao aoka ekenao izany fanendren'Andriamanitra ny lalanao izany fa tsy manao tao foana izy fa efa voalanjalanja efa voadinika tsara ambony ambany ny amin'izay hitondrany antsika ny olona manko ankehitriny anisan'ny fitaka goavana dia ty hoe vetivety manao zavatra kely vetivety aingakaingana efa izany moa izany zao tsika na ny sakafo hoantsika azy dia efa jereo fa mijery an'izay ainga moramora paty zaona 2 minitra dia vita ny zavatra ohatry 2 minitra dia jereo inona ny fahasalamany ireny eo amin'ny fiainana aingana foana aingakaingana aingakaingana raha manao zavatra dia fantatsika tsara hoe na resaka sakafo araka ilay teneniko atsika teo dia lasa tsy mitondra atsika ho amin'ny fahasalamana intsony le izy lasa mamodika atsika na ilay tena tsy manam-potoana ntsony tsy manam-paharetana ntsony fa mijery ny zavatra izay aingana sy vetivety atao endry havako malala na dia hatramin'ny fidiram-bolany olona aza dia hoe inona no aingana dia inona ny vetivety azo atao inona ny atao mba azahoana vola aingana havako malala apetrao amin'ny tompony fiainanao fa mahamanana hevitra hitondrananao izy ary mahasoa ny fitantanany ianao mahasoa ny fitondrany na dia izany hoe tia zao ny zavatra vetivety tokony atao fa izy manana an'izay hitondrany antsika ny faharoa ry havako malala izay ampianarina izao tenin'Andriamanitra zao atsika ny hoe manazava ny mpino any Tompo ao anatin'izany hoe sika dia zao hoe mijery izay mahasoa atsika hatrany izy fa ny faharoa koa ry havana dia ny 9 sy ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehovah nandeha teo anoloany tamin'ny andro rahona raha atoandro hitaridalana azy ary tamin'ny andro hafa no ny alina ho fahazavana azy handehanany andro manalina ny andro rahona tsy niala teo alohan'ny olona raha atoandro na ny andro hafa no ny alina amen ny faharoa ry havana izay ampianarina izao tenin'Andriamanitra atsika hoe io Jesosy manazava ny lalantsika io dia izao miara mandeha amintsika isan'andro miara mandeha amintsika isan'andro arak'izay toromarika homeny tenin'Andriamanitra eto ny amin'ny zanak'Israely dia ny hoe tsy isy fotoana mihitsy izany hijanonana fa dia izao mandeha mandrakariva satria ilay mpitarika arak'ilay nambara teo dia ny andro rahona amin'ny atoandro ny andro hafa amin'ny alina ary araka nambara teo mba azahoana izy ireo mandeha mandrakariva hatratra ilay tongavana any amin'ny tany Kanana dia zany anie ry havako malala tena porofo ny Tompo eo amintsika mandrakariva izany fa miara-dalana amintsika mandrakariva Jesosy miaraka aminao mandrakariva izy miray lalana aminao ary tsy isy fotoana tsy atserovana hoe tsy mandeha miaraka amiko ny Tompo ary efa nandresin'ny fahafatesany izy dia efa nilaza tamintsika manao hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao
amen. Mandra-patapitry ny fahataperany zao tontolo zao dia miara-dalana amintsika izy satria efa naresy ny fahafatesana izy ry havako malala, manatrika amin'ny fotoana rehetra izy arak'ilay nambara tao filazantsara araka ny jaonina teo dia niaraka tao amin'ny mpianatra raha fa niverina nandeha nanarato-ndray ry Petera dia io izy fa tonga teo amin'ny fotoana rehetra, tsy voafetra ny fotoana, tsy voafetra ny toerana intsony izy rehefa natsangana tamin'ny maty. Zany koriavana ampaherezana antsika rehetrarehetra hoe tena miara-mandeha aminao Jesosy, miara-dalana aminao izy, miaraka aminao mandrakariva, mandritry ny andro, mandritry ny alina. Tsika indraindray mety matory satria hoe vizaka amin'ny alina, fa Jesosy-Kristy tsy matory na rendremana, fa tena hoe miaro atsika ao anatin'izany alina mangina izany. Afaka malalo tsaronao ve izany? Tena iainanao ve hoe tena miaraka amiko izy, misy présence an Jesosy mandrakariva ny fiainako. Ary efa nitanterana izany tamin'ny nanomezany atsika ny fanahy masina, izay manamasina sy mampahery atsika mandrakariva. Arak'izay efa nambara teo dia hoe mandeha mandrakariva hatrany, mandra-pahatonga any amin'ny tany Kanana, tsika koriavana, mandra-pahatonga atsika any an-danitra, any amin'izay efa toerana no manin'Andriamanitra ao atsika dia tsy maintsy mandeha mandrakariva isika, ary anisan'izany ny fanompoantsika azy. Tsisy fotoana eto hoe hipetrapetrahana indray ny akanakana iny, satria indraindray tokoa ny olona dia mieritreritra efa be izay vita izay, dia mieritreritra ny akainy leo mba ho an'ny hafa indray, indrindraindrindra ho atsika vao avy nandalo fanavaozana, ary ho atsika atao amin'ny sany FJKM manontolo mihitsy dia tena ao anatin' izany fanavaozana izany avokoa dia maro indraindray no alay-panahy te hijanona, maro no alay-panahy te akainy. Fa raha mamaky an'izao tenin'Andriamanitra atsika hoe raha inonao ary tsapanao fa miaraka mandeha sy miray lalana aminao mandrakariva ny Tompo na andro na alina, dia tsisy fotoana hijanonana raha tsy efa tonga ao amin'ny Kristy isika. Dia afaka miteny tahaka ny Paoly apôstôly hoe efa navita ny fiazakazahako aho, ary ao any amin'ny Tompo ano miala sasatra. Tsarovy ary havako eo anatrehany ady-piainana, eo anatrehany zavatra izay mety manahira anatrehanao. Tsarovy fa tsy miova ny Andriamanitsika Jesosy-Kristy ilay tsy miova ho maly senio ary mandrakizay, fa vonina hiara-dalana aminao hatrany, eo anilanao ary aiky toetra ao anatiny fonao izy, mba azahoanao mandeha araka ny sitrapony. Tsy irery ianao ry havako malala, tsy irery ny fiangonana ety an-tany, na dia indraindray mandalo ady sarotra azy, indraindray na dia mandalo fanenjehana mafy azy, tsy irery, fa Jesosy ilay tsy miova ny asany, fa miaraka amin'ny mpanompony mandrakariva dia ny fiangonana izay efa novidiny. Miara-dalana aminao Jesosy, miara-mandeha aminao izy ry havako malala. Indraindray tsika mety tsy atsiaro ny tanany mihazona atsika, fa izy kosa dia matoko mandrakariva ka mihazona amintsika. Izy no fahazavana manala ny aizina, izy ilay fahazavana ka manitsilo ny diatsika ka ahitantsika ihany koa izay rehetra mety ho ratsy eo anoloantsika, ka zahoantsika mivily tsy ho tratra ny faharatsiana rehetra. Dia izany ary no afatra ho antsika rehetra izay mankalaza ny Tompo amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao. Tsarovy ry havako malala fa Jesosy dia manazava ny fiainanao ka mihevitra an'izay mahasoanao mandrakariva izy, mihevitra an'izay mahasoanao, na dia tsy araka izay eritreretinao azy, na dia mety hifanohitra amin'ny lojika n'olombelona azy izany. Ary indrindra ihany koa tena mampahery anao toy ny olona vonina sy vanina tsara ianao eo am-pandehanana ampamakivakiana n'izao fiainana izao. Tsarovy fa Jesosy ilay manazava ny fiainanao dia miara-mandeha aminao mandrakariva, miara-mamindra aminao andro alina. Tsisy fotoana ka ny Jesosy sasatra, tsisy fotoana ka ny Jesosy aina, fa miaraka amintsika mandrakariva izy, mampahery ary manohana atsika, ambara-pahatonga atsika any an-danitra dia ilay tany Kanana vaovao. Ho an'i Jesosy rery ihany ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa izany teny izany. Amen. Fe
aoka isika nambara ny finoatsika an Jesokristy Tompo manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tokana lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesokristy zananay tokana tompontsika izay nitorotoroana tafanay masina nateraka mariviritsiny nijara nanapaka botivolato nomboana tamin'ny azo fijaliana maty analeviny nidina tany afiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any lanitra nipetraka eo amin'ny vahanan'Andriamanitra ray sy toka avy any eviny tsara ny velona sy ny maty minino fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana zao tontolo izao ny fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloko ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. dia tonga eo amin'ny fotoantsika zao ry havana zay anatanterana ny rakitra zay maneho mandrakariva trany ny fanavaozantsika ny fanoloratenatsika amin'ny fanompoana ny tompo ary aneketsika fa izy koa no mpitaridalana manazava ny fiainatsika dia andeha arytsika hanatitra ny rakitra ety amin'ny altara zay fanaotsika. Verso
Sangana isika hanolotra ny rakitra ny hira ry tompony arena. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Hivavaka isika ry havana ho setry ny ten'Andriamanitra izay norenesintsika teo. Hivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay mankasitraka indrindra ny amin'ny teninao
fa nyteninao dia manazava ny fosy fananay andehananay araka ny sitraponao. Ny ampianatra anay ianao tamin'ity alahady ity fa manazava ny mino ny tompo ka mijery izay mahasoa no ataonao anay. Mankasitraka indrindra tompo ny amin'ny fijerenao izay mahasoa sy mahatsara anay. Ampianaro izahay hanaiky ny lalana izay hitondranao fa mahasoa anay izany. Ary ampianaro izahay tsy handeha amin'ny lojika sy ny fisainanay olombelona fa atoky ny fitiavanao sy ny fitantananao. Nampianatra any ianao fa manazava ny mino ny tompo ka miara mandeha aminay isan'andro. Mankasitraka indrindra tompo ny amin'ny fiarahanao lalana aminay isan'andro san'andro. Ary ampianaro izahay handeha araka ny sitraponao ka hanaiky anao Jesokristy tompo ho mpitarika eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka mankatelina indrindra ny amin'izany teninao izany izay mampahery anay, manolo lalana anay, manitsy anay handeha araka ny sitraponao. Dia mitondram-bavaka izay ho an'ny filohan'ny fiangonan'i Jesokristy eto Madagaskar, ny birao mpiara-miasa aminy, ny mpiandraikitra foibe, ny sekretera jeneraly, ny tonisin'ny departementa rehetra ary ireo tompon'andraikitra rehetra ny amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao. Meo hery, meo tanjaka, meo fahasalamana, meo tolotsaina avy aminao izy aza ho mampandroso ny fitoriana ny filazantsara anao Jesokristy tompo sy mampandroso ny fiangonanao. Mitondram-bavaka izay ho an'ny président synodaly, ny birao mpiara-miasa aminy, ny synodam-paritany tsiraray avy ary ny mpitandrina sy ny fitandremana misy azo ireo tsiraray avy. Nao Andriamanitra anome fahasalamana, anome hery, arovo ny olonao Andriamanitra, meo fiombonana mandrakariva, firaisan-tsaina mandrakariva amin'ny asa fanompona izay efa niantsonao azy ireo, aza ho mampandroso ny fiangonanao. Ny kristianina rehetra FJKM na ny eto amin'izao Madagaskar izao na ny maneran-tany dia nao nitantana sy hivimbina anay tsiraray avy. Hiaro anay nao amin'ny loza, amin'ny asan'ny satana maro samihafa ary amin'ny fandrika izay hafafa ny devoly eny amin'ny rivotra sy amin'izao tontolo izao. Jesokristy tompo ireo mananolana feno tebiteby sy aya marary dia ho ampaherezinao ary hositranonao mandrakariva izy ireny. Detinay ambavaka eo anatrehanao ny firenenay, mangataka amin'ny famindram-ponao izahay malagasy rehetra ary mangataka ny hery sy ny fahefanao mba hiasa eto amin'ity taninay ity. Dia ianao ny hamangy anay ao anaty fahantrana, ao anaty fakiviana sy fahamoizam-po ary ampitraka anay mandrakariva ianao satria ianao ny tompo sy Andriamanitray. Vavakay dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry avako malala raha afaka nanatateraka izao fanompona masina izao izay nanomezantsika voninahitra azy ary indrindra ihany koa mba nandraisantsika ny afatry ny teny ampahery antsika mandrakariva. Dia ho azy rery ihany ny voninahitra dia ho amintsika hatrany ny faherezana sy ny fahatokiana ny amin'ny lalana izay hitondra amin'ny tompo antsika. Andeha atsika ry avako malala hamarana izao fotoana izao ka ny hira fa 700, ny hira fa 700, ny andiny voalohany sy ny fahatelo no iraitsika dia atolotra ny tsotra. Andeha tsika ry tsangana. Fehizoro
tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano avy amin'ny tompo andriamanitsika. Jehova no mpiaro, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mela anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana hivavaka mangina hisaotra amin'ny Tompo. Teo an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao ry havana.